Orange, feon'ny ilanao. Araho falmerabantsika tsirairay avy a falmeraban-kolona ihany koa Miaraka maiky. Zah Paré tery zareo koa pare amin'ity andran'ity a ato anatin'ny fandaharana isika dia hiaraka afantara zava-baovao indray. Tsina moa zany fa fandaharana miompana amin'ny hoe fetim-pirenena ny androany dia mampietana ny playlist ny sehatra ary ny fo izy. Lion Hill efa nazavainay moa tamin'ny fandaharana farany teo. Solotenan'ny tanora mirehare manan-kevitra ary samy maneho ny heviny amin'ny alalan'ny fony izy. Dia nisafidiana izy a hanokatra varavarana ho antsika hijerevana ny ao ambadika ny tsy hitantsika maso a izay na andeha ho arahantsika ato anatin'ity fandaharan'ity a mialohan'ny an-tsehatra ato anatin'ny Zah Paré. Za tiako mijery ny fiainana andavanandro. En fait za rehefa mivoaka mandeha tômôbila na mandeha tsy haiko. Ndraindray aty mandeha tuk-tuk sisa dia mijery le fiainan'olona andavanandro, le zava-miseho eny an-dalana sy ohatr'izany mahavariana anahy. Dia izay no mahatonga anahy foana à chaque fois ezahako foana misy sensiny le hira, izany hoe misy zavatra tenenina précis foana zany hoe izao no tiana tongavana amin'ity, misy hafatra le izy ohatrohatran'izay. Dia maka ohatra hoe avant ny anoratana an'ilay hira ezahako ohatra ny hoe hiainako an'ilay izy, izany hoe raha ohatra hiresaka fiainan'olona anankiroa fanalavitra ako dia imagineko aloha hoe ohatra ny ahoana zany mifankatia nefa fanalavitra zany ohatra. Dia rehefa tsapako ilay izy, tsapako tsara hoe tena ok ohatrohatran'izay dia manomboka manoratra. Ny fiainako anao na paradisa ny fiainako. Yes. Salut. Enao le mioty enao le nandresy tam'le Faly nandresy. Tena sa. Ok, iny e tsy valampatra be faly mahafantatra anao te ho lasa artiste. Te hira mihitsy zany. Mangataka conseil oui. Efa mahay mihira? Ie, fa le ahafahana mievoluer ny tianao tenenina. Ok. Tontolo androko androany tena hoe journée spéciale ho anahy mihitsy le izy satria tena hoe olona tena tiako hita mihitsy hoe super fan hoe artiste malaza tena tiako hita mihitsy nofinofiko ohatr'izay no hitako androany. Dia nanome conseil moa izy tao anatin'izany torohevitra be dia be ohatr'izao tokony ataoko hoe amin'ny lalana raha ohatra te ho artiste malaza ohatranazy dia tao anatin'izay niaraka ny hira mihitsy ary moa izay nanao refrain kia izay tamin'ny hirany. Dia misaotra ny Orange nikarakara ilay lalao fa raha tsy nikarakara an'izy zareo dia mety sao tanteraka mihitsy nofinofiko hoe ahita an'ilay artiste tena tiako. C'est sûr. Ok, merci anao. Tiany le izy satria za koa tia mizara, za tia mizara ny expérience ananako et surtout atsiarovako tamin'izaho mbola vao hanomboka hira le izy tsaroako foana hoe tena ilaina ny misy olona mitendre la main aminao ohatr'izao mba ahafahanao mamantatra satria ianao mbola vao hanomboka tsy voatery tonga dia fantatrao izay zavatra rehetrarehetra miandry anao anirenany dia mba misy manoro anao izao ny tokony atao izao dia mba misy départ aloha ianao izay vao miditra ao anatin'ilay tontolo fa enoko fa ho lasa lavitra be izy. Kalokalo no
Le izy moa zany à partir ny anao mamoaka hira rehefa ankafizin'ny olona le izy surtout le ankafizin'ny olona be dia mitombo le attente-n'ilay olona zany hoe lasa ny olombelona zany efa ohatr'izay hoe tsy mety afa-po fa raha ohatra misy zavatra tsaratsara eo dia tsy maintsy mitaky izay tsaratsara an'iny ihany koa aoriana dia lasa pression zay zavatra izay tsapako tsara mihitsy fa ohatra ny anahy zany le zavatra hitako fa nankafizin'ny olona anahy hatramin'ny voalohany garder zaho gardiena foana le maha Lionel ny Lionel satria iny no nitiavan'ny olona ny Lionel hatrany am-boalohany. Ie, avy nanaraka ny fanadadiana voalohany isika dia miverina eto indray aloha ametraka fanontaniana anaty ady ny mahakasikasika an'izay hoe tontolon'ny Lionel izay araka ny efa nambara taminareo teo moa zany. Ampandrosin'ny vahiny isika izay mpiara-miasa akaiky aminy izay vahintsika izay hiaraka amin'ny Ashi na Jean isika. Asuteke! Karakory Ashi mahazo toerana. Ashi, manao ahoana ny fanomananareo ireny karazana seho an-tsehatra hoentinareo ireny? Hitantsika ihany mantsy fa tena hoe mipetraka izany anaran'izany hoe Lionel sy ny faralan'ny mpankafy, ny mpijery, ny mpanatrika an'ireny seho ireny dia ohatrohatrany ahoana ny fanomanana? Raha ny fanomananay manokany avant live dia manao briefing kely izay mitsamina dia hoe miomana ahoana rehefa avy eo ao tsara à l'aise dia ça va. Dia amin'ny lafin'ilay playlist tamin'izay voalohany niaraka izy no nandahatra anazy fa taty aoriana dia nilay anahy le tena hoe zany no mandahatra an'ilay izy hoe satria za mahita an'ilay public zao no mety zao no tsy mety, zao no atao voalohany, zao no atao farany, zao atao eo anelanelany ohatr'izany zany. Hitantsika ihany koa amin'izao fa miara-miasa amin'ny Orange Madagascar izy ianareo moa zany dia manao ahoana izay hoe fiara-miasa miaraka amin'ny Orange izay? Hatreto aloha dia milamina tsisy azikanina mihitsy ny fiara-miasa amin'ny Orange sy eo aminay ekipan'ny Lionel satria à chaque fois ny Orange miantso dia ohatrany raitra daholo raitra dia raitra zany rehetrarehetra atao zany dia sira daholo. Eka, pare tokoa ny namantsika, pare ihany koa isika rehetra ny an-tokantrano isaorana feon'ny Ashi niaraka taminay. Saotra antsika jiaby ny eno dia saotra any an-tokantrano any. Saotra. Andray solontenan'ny Orange indray tsika izao dia Valérie no anarany mba hometehaka mafy be izy azafady. Valérie, ianao mpiasa tao amin'ny Orange Madagascar. Mahatsikaritra isika tatoato efa taona maromaro izay hoe amin'ny alalan'ny mozika, amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy na koa amin'ny resaka hoe digital no anehoan'ny tanora ny heviny sy amoahany zareo ny aingam-panahy. Ahoana ny fomba hitantanan'ny Orange sy arahan'ny Orange amin'ireo tanora ireo? Orange dia manohana ny tanora amin'ny fanomezana ny zareo fahefana miditra amin'ny tontolon'ny nomerika ary ihany koa ny fanohanana ireo hetsika ara-kultoraly sy artistika. Izany hoe voalohany indrindra ny fanomezana ny internet au débit ahafahan'izy ireo mivelatra, mikaroka sy maneho hevitra eo anivon'ny tambazotra isan-karazany. Ary ny fanitarana ny réseau dia manome fahefana ho an'ny tanora malagasy rehetra amin'izany indrindra eny amin'ny tanàna ambanivohitra. Raha amin'ny lafiny kultoraly indray dia ny fanohanana ireo hetsika eo amin'ny sehatry ny mozika ary ny famporisihana n'ireo tanora hamoaka ny aingam-panahiny. Ao koa misy ny application na plateforme eo amin'ny sehatry ny mozika ihany koa izay atsangana ary tohanan'ny Orange Madagascar. Ary eo amin'ny lafiny fampiroboroboana ny fidiran'ny tanora eo amin'ny tontolon'ny nomerika dia misy ny tetikasa toa ny Orange Digital Center izay manome fahefana ho an'ny tanora mianatra sy mifehy ny nomerika amin'ny alalan'ny fiofanana maimaimpoana. Ahoana izany hoe miara-miasa amina mpanakanto mpihira malaza be toy Lionel izany ahoana ny
Ataoko hoe sambolika ve ianarako tsiny le peno vahiny ahoana ny sambolika an'izay ho an'ny Orange Madagascar. Ie, mihoatra lavitra ny fiaraha-miasa tsotra ny fiarahana miaraka amin'ilay an-dyany. Azo lazaina hoe fiarahana mihitsy zany hoe miaraka mandeha, miaraka mandroso. I Orange Madagascar tsy manohana fotsiny an'ilay an-ny amin'ny maha-artista azy fa maha-olombelona azy ary indrindra amin'ny tanora azy mana-talenta sy mampivoaka ny aingam-panahy. Ary fantatray fa tanora maro no manaraka sy mankafy an'ilay an-ny dia mitovy ny tanjonay mitaona tanora amin'ny alalan'ny mozika mba ampivelatra ny soatoavina malagasy. Mahafinaritra be zany. Saotra betsaka Valérie ny vahiny teto amin'ny Zah Paré dia mino izay fa mbola iona indray tsika. Ie, saotra indrindra. Izay ny vahintsika androany saotra nareo indray nanaraka. Fihetseham-po 4 ary fanomanana tsy misy miafina amintsika fa hiaraka amin'ilay an'ny sika hijery an'izany rehetra izany. Dia ho hitantsika eo ny fahavokina sy ny fahazotony andao ary. Salut, androsa. Tonga soa ato tanàna ato moa zany no chambre tobiko présenteko anareo androany hoe ohatrany ahoana ny fanaovako alohan'ny anaovana show live na spectacle zay rehetrarehetra atao zany sur scène. Avant show zany misy somary tsy maintsy misy stress dia ny anahy ny anesorako an'izay stress zay satria indraindray tsy manana fotoana ilalaovana jeu be intsony dia eto no manalanala kely anazy ndraindray ohatra misy inspiration mandalo na ohatra zany dia miplonge kely ato anatin'ny logiciel fanaovako son dia rehefa ohatra hoe ataoko ohatra hoe vonona tonga ny chauffeur na ohatra zany dia miresaka akanjo ny anahy tsy zavatra anina be fa ny akanjo no tena hoe mahasarotiny anahy dia omaniko avy an-trano avy an-tanàna zay ohatrohatran'izay dia vetivety aloha sao dia mba fa tonga ny chauffeur misona kely le ry allo ouais efa koa 5 minutes ok ya le temps za magnatao akanjo dia tonga dia miparking ako ok ya ok avakeo rendez-vous tsika andeha agnatao akanjo aloha za yes. Paré, anatin'ny Zah Paré. Efa le reste. Bon, Zah Paré, andesika. Allô, Kaze, deonalite bro. Sira. Feon'ny tanora ankehitriny miaraka amin'ny Orange Madagascar tia mozika fotsiny ihany zarain'ilay an-ny fa fijery, herim-po sy rehare. Ny tena important zany dia zao hoe tsika zao andeha hanome tanjaka ino moa zany moral ho an'ireo olona zay tadokivikivy amin'izay zavatra ataony peu importe agnatin'ny domaine misy anazy fa omentsika tanjaka zareo ampahafantaritsika anjareo hoe possible io zavatra ataony io fa tsisy an'izany hoe dofotra kely androany dia andeha hoe za ranga jeter l'éponge non asehontsika mihitsy hoe en tout cas ao anatin'ny tononkely efa misy an'izay zavatra zay iraintsika rehefa avy eo ka androany ampatsiahivintsika an'ireo olon'ireo zay zavatra zay ao anatin'ilay hira ary agnisan'ny important ihany koa atsika miaraka amin'ny Orange tsy juste hoe hira fotsiny fa ho ampitaitsika tsara mihitsy zavatra important be ny ampitaitsika ny tanjak'ilay hira hoe Zah Paré, tanjak'ilay terme hoe Zah Paré. Zay ny tanjona antsika ka dia
aloha tsika na fotoana anisany andrasanareo ity ary efa nampanentenainanareo kosa aloha zany hoe hiakatra an-tsehatra eto ilay an'illa hiaraka hitondra ny mozikany indrindra ny mozikany Zah Paré moa zany raha ny marimarina kokoa andao miantsika aminazy raha aloha ny sehatra mino aho fa ho raisitsika amin'ny tehaka sy amin'ny fitsikitsikiana ho antsika ny atokantrano ndao are fa norme izy zay nareo koa maheno koa ndao are let's go Sakan-sakana jiaby tsisy betsakako feon'ny hitakitatra avaliagna ny ady mafiatra izay zao nitondra zavagna haiko tsy mora fô Zah Paré oyo haiko tsy mora fô Zah Paré de quarena mangana novanga oyo écoute mora fô Zah Paré oyo écoute mora fô Zah Paré oyo Ya, anisan'ny fotoana voalohany tondranao anjahira zay tato anatin'ity fandaharana ity iran'ny Zah Paré moa izy iny ohatran'ny fihetseham-ponao zay. Ya mahafinaritra foagna moa zany ny mihira zavatra iaignana satria le izy tamin'ny nanoratana an'le hira zany ny zavatra tsapa ao anaty mihitsy no navoaka satria zavatra hita andavanandro koa le zavatra soratana dia ampitiavana be foagna dia tsy sarotra ihany koa no maneho an'le raha. Eninay hoe andeha tourner anao atsoatsy mety afaka tantarinao anay kely ve na hoe be dia be ny zavatra hitranga amin'io?
Le izy moa zany à chaque fois zay mandeha tournée dia manomana zavatra foana zany hoe misy différence foana zany ao anatin'ny prestation iezahana zany dia tsy hiteny zavatra be dia be ahako fa zay koa no anisan'ny avantage ny fiarah-miasanay surtout ny complicité entre anay sy DJ H ny fanomanana playlist satria ny important be le fait que le olona mandovola andeha hijery anao donc tsy maintsy hoe manome fahafaham-po ianao dia hatsaraina tsy hoe atao mitovy amin'le fahenony zareo any amin'ny radio le izy fa mba asiana zavatra vaovao dia mba zavatra tsara ny tantarain-jareo rehefa tonga any an-trano. Mahafinaritra be mihitsy zay Lionel, maromaro ireo tanora izay manaraka antsika ato anatin'ity Zah Paré ity zay ihany koa moa no tena tanjonay mba hampiakatra an'ireo tanora ireo mba omeo hafatra zareo. Ya antsika zany aleo zany zany hipetraka amin'ny place ny tanora misy koa satria zany mbola tanora tsara. Je l'espère zay ireo aussi tsika zany mbola be dia be ny variana satria mahita hoe mbola tanora mieritreritra mbola lava ny fotoana mbola manana fotoana tsara anaovana zay zavatra tiana atao fa tsara zany hoe apetraka ihany ny tanjona satria zay ihany koa mitovy amin'le zavatra tenen'le hira ihany hoe tsinjovana ihany zany no avy sy aleotsika tsy varimbariana be tsony ny fotoana mandeha ny fiainana mihamafy eto dia raha misy zavatra tianao surtout zay ny tena tsara zany raha manana zavatra tiana ianao afaka hoe ino no exploitena na misy zavatra tianao ianarana amin'izao efa misy ny teknôlôjia afaka mianatra afaka manana finoana manana fanantenana fa vitanao io dia ataovy. Niarany agasitrahana be ianao niaraka taminay ihany koa tao anatin'izay rehetrarehetra zay. Nareo koa isaorana. Anisan'ny inonay fa nanentana antsika rehetra tanora ny mba hoe hitototoa amin'ny kolontsaina malagasy sy ity ny maha malagasy anao izay. Izany mihitsy na amin'ny alalan'ny hira zany izy io na amin'ny alalan'ny hoe lamaody mbola ho hitantsika koa ny ambiny. Fa zao aloha hoe andao fitentsika anatin'ny reto sary mahafinaritra be reto izay fandaharana Zah Paré nandritra n'ity volana ity izay. Ndao ary. Tantara telo tontolo samihafa fa iray ihany ny maha malagasy. Miaina numerika izao tontolo izao manaraka izay ihany koa ny kolontsaina, lamaody, mozika, jeux vidéo sy ny seho an-tsehatra. Zah Paré dia nitondra taminareo mpanatalenta vao, mpanonofy ary mpanangana. Ny fetim-pirenena mantsy dia fanandratana ny fivoaran'ny kolontsaina ihany koa, kolontsaina ifambizarana sy ifandraisana. Misaotra an'ireo rehetra manome aina ny soatoavina malagasy amin'ny fomba manokana tsirairay avy, amin'ny herim-po sy ny fitiavana. Ary misaotra anareo mino manaraka sy mientana miaraka aminay. Mety hohatrany ny fanoloran-tenan'ny Orange Madagascar ny hanokatra sehatra ampifandray talenta ary ampamirapiratra ny maha izy azy ny malagasy. Zah Paré iverina tsy ho ela, tsy mitsahatra ny tantara vaovao ho anao ary koa miaraka aminao manandratra avy ny maha malagasy atsika. Klona tonga saty tia ny fotoana amarana antsika n'ity fandaharana manokana izay niompana ho an'ny fetim-pirenena tato anatin'ny Zah Paré ity. Dia toy ny mahazatra moa dia misaotra betsaka an'ireo vahintsika, misaotra ny Lionel izay tena nitondra hafatra mavesatra, nampita hafatra mahafinaritra be sy ny hoe tena nampiseho izy hoe tena mavitrika tokoa ny zavatra ataony. Misaorantsika ihany koa ireto vahoaka rehetra izay niaraka tamintsika nandritra n'izay iray volana izay ianao any an-tokantranany koa ny tena isaoranay dia azadiny ny mino sy matoky ny amin'ny nofinofinao ndao isika hiaraka nandratra Madagasikara, hiaraka hitondra avo an'izay talenta izay satria androany izay mba niezaka nitondra ho anareo dia anjaranareo izao manon lalana. Ka noho izany ary dia mametraka veloma indray izay dia manaraka indray. Orange, eux anilano.